Anana anjara andraikitra lehibe ao anatin'izay sehatrin'ny fizahantany izay ny ONTM na ny ofisy pirenena izay misahana ny fizahantany marihana moa fa ity sampana ny fizahantany ity no mamolavola ny famantarana ilay Madagasikara nosy arena arahantsika indray ny fanazavana. C'est le déficit d'image no ezahana mihitsy zany amin'izao fotoan'izao no atsaraina ary amboarina mihitsy ary ty fivoahan'ity brandine vaovao ity dia anisany ezaka voalohany ao anaty zany fanatsana ny sary Madagasikara zany any ivelany satria rehefa hitan'olona hoe manomboka mihetsika tsika zany hoe manomboka dinamika tsika satria io antsika efa manomboka araka teneniko teo hoe le brandine io zavatra action voalohany fa betsaka ny bolito io ao aoriana aka zany ohatra zany no entina any ivelany any ampahafantarana zareo hoe efa manomboka hetsika zay Madagasikara ka miomanina reo andefa mpizahatany aty Madagasikara satria rehefa vita zany no fampisehoana an'ity brandine ity raha resaka fizahatany no resahana dia tsisy mihitsy zany hoe mba hoe azontsika hoe alahelontsika amin'ny any amin'ny toerakafa atsika manana ny tena izy rehefa vita ary zay le hoe brandine zay ho avy amin'izay zany tsika anamafy ny anatsara ny sary Madagasikara iontsika amin'ireo mpandrara rehetra any ivelany any atomboka amin'ny frantsay moa izy io fa ho an'ny Londres tsika ho an'ny Italie tsika ho an'ny Allemagne tsika ho an'ny Europe de l'Est rehetra any tsika anomboka ampiseho anamafy Madagasikara nge zany hoe resaka tsika resaka to hoe insécurité tsy dia hoe insécurité ohatran'ny mampataotry ny any amin'ny hafa ny eto amintsika raha hiteny aminao fotsiny zao hoe raha hoe 7 ny mpizahatany ho andresako fa tsy hoe olona mipetraka eto na olona manao mission hoe fa mpizahatany hoe tsy mba nisy hoe zavatra nitrangana hoe va dia nandeha ampilaminana ny voyage ny teta Madagasikara.